sotra betsaka nanome ny fitenenany. Androany tokoa tegna tonga teto zany ny présidente ny Vasia isaky ny région izay miarahaba miararosoa ary vonina hiara-iasa amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra, hampiova ny fari-piainana eny ambanivohitra. Tao moa mikasika ny vehivavy ao anatin'izany ady amin'ny herisetra amin'ny resaka fahadiovana, fanaovana WC public zay ny tanjona ny tsirairay zany. Dia aveo koa tao koa misy ny fanatsarana ny fiainan'ny vehivavy ny tokantrano. Zay zany zavatra tianay zany hatao amin'ity taona ty ary ny hoavy rehetra. Ary hitako fa ny vehivavy rehetrarehetra maromaro zany zay teo samby vonina hampandroso ary hiara-iasa amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny Vasia moa araka ny tsy miditra politika ary zareo fa hampandroso ny fari-piainana ho tsaratsara kokoa isan-tokantrano. Zany no tanjona akandreny Vasia. Ary présidente rehetra isaky ny région dia mitovy hevitra hampandroso isaky ny faritra.